tonga saina teo Elisa hoe entina tokoa moa zany napatezitra tsy napasory zay tonga dia nifandray tamin'Andriamanitra izy zao nolazain'i Jehovah ozy izy lavao lavaka fa tsy ahitanareo narivotra raha norana fa ho hitanareo ny Andriamanitra ny Genesis zay teneniny tonga dia misy ninonino na tsy misy fomaray jerevana to dia feno rano le lavaka avy aiza ireo Andriamanitra namorona ainareo tonga Andriamanitra nanao an'ilay izy satria ilay olona nangataka an'ilay vavaka olona tsy tiany Elisa. Misy zavatra mila resenao zay androany hariva. Jordana kapohany Elia indray mandeha tonga dia zara roa dia miampita. Nanao koa Elisa zara roa dia niampita. Fa le double nasainy sitrika tao général Syrianina tsy tiany. Fahavalo any Syrianina mangataka fanasitranana ho amin'ny fahavalo, mangataka mirakla rano ho an'olona tsy tiany. Ohatrotra izany no midéclencher an'ity double ty. Alléluia. Oviany Jesosy ny ainana izany. Tandindony mantsy ny tantaraikanao teo Joba, Elisa, fa Jesosy ny tena enjana. Teo Getsemane raikitra ngidragidra tonga miaramila isambotra ny Mesia. Nantany izy ireo iza no Jesosy avy any Nazareta. Tsangany Jesosy za no izy. Ohatr'izay mihitsy vidoboky le feo ny tao Getsemane. Alléluia. Misy ilana an'le ohatr'izay za no izy. Tonga dia nikarapaka miaramila dia mahavariana. Tena eto ambony tany reto misy ny atao hoe misaina dia misy ny atao hoe tsy misaina. Tena misy io. Nitsangana le miaramila dia zao teneniny iza tsara hoe tenenao ve? Dia Jesosy moa tsy taitra za no izy. Dia niverina ny anjera indray miaramila. Raha zary zalahy vao ny anjera indray mandeha dia iny ny tongotra iza ary souple ianao zany tongotra katika to dia hoe any zako olona mahery vaika be ve no samborina. Dia mahavariany Jesosy toy ny tena samborina nefa Andriamanitra tonga nofo tompony hery. Ary any amin'ny boky ny epistily moa dia ozy izy Paul hoe izy mihitsy ny power, izy mihitsy ny hery fa manaiko samborina toy ny olona tsisy hery. Zany natao hoe manetry tena fa mbola tsy izay le double resako. Namoaka sabatra Petera tia ndray mitoraka tia ndray ozy izy Petera tsy maintsy misy maratra eto. Iny malko zany tonga dia le sasaba tonga dia le misambotra dia sady manisy menoty. Nitsenina hainy Petera indray mandeha ny jery film quelque part zay Petera tamin'izay fotoana zay. Fa nahavariana sady mahay manipy arato mahay mampiasa sabatra. Isaoran'Andriamanitra tsy lohan'ilay olona ny tapaka fa mba sofina ny nintsana. Réaction anankiroa nataon'i Jesosy. Simple portion. Aza samboriny reto namako reto. Avelao izy andeha fa raha zany ilainareo. Za entina fa reto olona fantatro sy tiako reto avelao andeha. Avereny hoe simple portion. Inona le double? Nakeo amin'ilay miaramila tokony hovonoina sy fialana ary dakana sy menak'hotitety. Raha ny tokony ho izy. Fa tsy izay no nomeny tompo azy fa nalainy le sofina ny ongotra dia napetany. Averiko hoe napetany. Taitra le miaramila. Nanao soa fahavalo. Nanome mirakla miaramila tsy tonga hiaino azy fa tonga hisambotra azy. Mpanaradian' izy ianao tonga eto moa. Raha mpanaradian'i Jesosy ianao sady hiady ianao ho an'ny hafa
no hiady ianao ho an'ilay mijoro fahavalo mba afaka andray ny anjara fahagagana avokoa na ry petera na ry malikô tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra zay ny double portion. Vavaka Jesosy raha eo tehirizy John voatahiry ve John? Yes, John nanatitra an'i Jesosy hatreo amin'ny hazo fijaliana nahazo an'ilay cadeau hoe raha lehilahy indro mamanao, raha vehivavy indro zanakao. Satria teo John, zany hoe John zany naninona tsy namadika fa nanaraka hatraminy farany. Sady nivavaka ho an'i John tsy hamadika azy Jesosy no mivavaka ho an'i Petera hamadika azy. Je répète, sady nivavaka ho an'i John tsy hamadika azy. Mahafinaritra nivavaka ho an'ny olona fantatrao fa tsy hamadika anao e. Tondromaso Andriamanitra Jesosy tsy hita rehetra teo amin'ny John hatramin'izay atotoina teny tapindokatra ny paladia ataovy miavaka izy fa izy hoe mahafinaritra sady tia ay e. Fa ohatr'izay mihitsy koa ny hafanampon'i Jesosy. Andriamanitra ray eo taio Petera zay hamadika intelo alohany eneny ny akoho. Apio izy aoka tsy ho levina ny finoany ary ianao anangana azy mba tonga azy afaka hampahery ny rahalahy. Sady mivavaka ho an'ny olona tsy hamadika azy no mivavaka ho an'ny olona manomboka azonao ny lesona. Tonga avy any Stefana miaraka amin'ny hafanampo. Jesosy ny ilainao rahalahy, Jesosy ny ilainao. Dia nantany rehetra dia ahoana fandehanao tao? Nareo tsy mahay, tsy fahendrena. Satria olona ray aman-dreny le teo. Izy koa tanora fanahy kely. Ny fahamariny nahazo ambara fa tsy voatery atao zay tafitohana. Mihaino ve tsika? Inona ny réaction le izy? Nitsangana ny olona tao amin'ny sinagoga, batany Stefana, navoaka tany ivelany, navelany zareo teo amin'ny coin teo, nakavato amin'izay zareo dia inona nataony? Troambato io lehilahy io satria maninona? Nitory an Jesosy. Inona ny nataon'i Jesosy? Sady nivonjeny Stefana maty ho azy. Jerijereny teo koa vonjeny koa le Saoly nitoraka an'le tiny. Double portion. Tsy haiko azonareo ve zany ohatrany masonao mijery anao ohatrany hoe tsy mandeha le bafla ry. Ny zany mahita filiny eto ambony seny azonao ve zany e? Sady nitsangany Jesosy akan Stefana zay maty ho azy, nanolo-tena ho azy, nijoro ho azy, nampijoro ny fiangonana, nampijoro ny kristianina, lehilahy feno finoana, feno fanahy, tsara tare, bogos be finoana, qualité rehetra zany tao daholo. Natsangany Jesosy izy, avy zana koa. Fa tsy nijanona teo. Lasa koa Jesosy nijery tery, izy namono azy teo. Toy izy le anjely. Tavela teny tanany Saoly ny akanjony Stefana. Dia ny réaction Jesosy ndray koa ho vonjeko ianao. Izy olona io Saoly ratsy toetra satria olona mivavaka dia vonoana, enjehana, persécuteur d'église. Fa mahavariana ohatra ny namonjeny an'i Stefana no namonjeny an'i Saoly. Androany hariva tian'Andriamanitra ianao tena iaina ny fiainan'Andriamanitra sady malahelo ianao raha misy zavatra mety manjompino, fa malahelo koa ianao raha riga ianao anatin'ny tsy fahalalany ny mpanota. Sady nitsangany Jesosy akan Stefana martyra mpanompo nody any aminy. Stefana zay nampandroso ny fiangonana. Fa avy hatrany dia mivanginy koa Saoly le mpanenjika fiangonana sady mpandringana kristianina. Kaza tonga eo fanatrehava tonga dia vitainy eo daholo. Nantsara fa izy nefa niteny arotsako izy niorana mitsara efa nitenendrendrele izy amitsara fa nasy ny ratsy vao tonga eo fotsiny dia anazy ianao. Ka androany hariva anazy ianao. Amen. Anazy amitsara le zany. Ohatrany amen ohatrany eny koa amen ohatrany amen ohatrany andraso aloha ohatry misy an'izay. Anazy tsika. Amen.
Zary mahita fa neny Jesosy efa triple portion mihitsy. Sady vonjeny ny jiosy nino azy. Vonjeny ny jiosy nanombo azy. Vonjeny koa ny gentilisa tsy mety mino azy. Fa ijany eo am'le double aloha ny devoir atsika vao milingilingytsika mandeha any am'le triple tsy hoela. Fitaina aloha ny double. Halleluja. Jesosy dia tsy tonga nameloka, tsy tonga hitsara fa tonga hamonjy. Ary ny programa nomaniny Jesosy dia hamonjy ny jiosy, dia avy eo hamonjy ny gentilisa. Inona ny fiantraikan'izay double niainany Jesosy zay ho atsika androany. Zavatra anankiroa no hitako dia zaraiko aminao. Ny fanatrehan'Andriamanitra tao aorianan'io double livren Jesosy io, na teo amin'ny hazo fijaliana zany, na tao Getsemane, na tamin'ny fotoanany fanenjehana ny fiangonana, dia Jaona 14:17, io ny vokany ny anaran'i Jesosy. Dia ny fahamarinana izay tsy azony zao tontolo izao ho raisiny, satria tsy hitany na fantany fiainareo ny mahafantatra azy. Simple portion mitoetra eo aminareo. Double portion ary wow anatinareo. Zay ny mahatonga le wow. Satria wow anatinareo. Fantatrao mahatonga ny Baiboly miteny hoe tsy ritra ny zao andro farany zao mpaminany taloha. Satria mpaminany taloha tsy nanana n'Andriamanitra tao anatiny, fa nanana n'Andriamanitra niaraka taminy. Fa rehefa tonga Jesosy, zay am'izay le double, sady ny tehiriziny le fanekena nataony hoe hiaraka amin'ny olona, ny mbola nampiny tsara kokoa hiditra lalindalina Andriamanitra ao anatin'ny olona. Ianao miatrika ady io zany misy Andriamanitra ao anatinao. Ianao miatrika fahasarotana io zany misy Andriamanitra ao anatinao. Ianao ohatran'ny tsy hitanao be niany hoe hoaizanao inona io zany, misy Andriamanitra ao anatinao. Ataovy tonga saina faingana aloha ny fonao sy ny finoanao, fa sady tsy mandeha rery ianao, tsy miatrika rery ianao, tsy rery zany ianao. Le fahavalo no mitebitebo zao satria mety tonga saina ianao, fa lehibe zay ao anatinao mihoatra noho zay misy eo amin'izao tontolo izao. Natao handresy ianao, tsy natao ho raraka ianao, tsy natao ho resy ianao. Zay ny dikany izy. Izy hoe atomboka Andriamanitra, fa be problema be. Gina koa ny ifandraisana zany. Misy ifandraisana. Raha be problema ianao, afaka manampy ianao avy ao anatiny Andriamanitra. Ary rehefa lany ny herinao, mbola misy herin'ny faherezana, stock disponible, illimité azonao akana arak'izay ilainao. Fa indraindray ianao tsy maka, satria tsy tonga saina ianao misy ao, ary indray adinonao eo anao le izy. Paster eto ambavaka mba azo herevany aminao. Allo tazomiko ny namba ho anahy. Mbola andeha voyage lavitra amin'ity week-end ity, dia allo mba fampitazona ny azy. Fa makay ianao any amin'Andriamanitra fa misy any. Tadidiko foana rehefa milatsaka amin'ny mana dia samy maka fa tsisy mifampakany an-tranony zany Ohatr'izay mihitsy ny herin'Andriamanitra efa disponible ao anatinao, fa ianao tsy tonga saina, na ianao tsy miresaka aminy, na ianao tsy mangataka. Dikan'izay mahery vaika be ny ao anatinao, fa tsy tonga saina ianao dia ohatran'ny reraka be ny ety ivelany. Misy zavatra tsy mikôlina zany. Miverena mamantatra tsara hoe izy Andriamanitra ao anatinao. Androany tsika tsy ezaka tahaka nataon'ny Joba sy Elisa. Fa le toetran'i Jesosy nahafahany livre le resako anao hoe sady nivavaka ho an'ny mpianana izy, nivavaka ho an'le nisambotra azy. Sady nivavaka ho an'ny Jaona hiaraka aminy izy, nivavaka ho an'ny Petera hamadika azy. Sady nivavaka nakany Stefanina izy zay martiora tamin'ny finoana azy, sy le Saoly zay namono an'le Stefanina. Avy aiza zay? Avy amin'ny fanamasina. Ary aiza ny fanamasina androany? Ao anatinao. Androany zany afaka mivavaka ianao, manaiky hotariana, dia afaka miaina amin'ny fomba tsotra le niainan'i Jesosy. Ary ny objectif an'i Jesosy dia nisokafany ao anatinao, fa zay nataony dia possible. Teneno kekinao, zay naseho an'i Jesosy dia azonao iainana hoe. Raha tao amin'ny testamenta taloha mantsy dia raha Andriamanitra teo amin'ny seza fiandriana anatin'le rahona milatsaka sy le feo midoroboka be iny hoe mamela ny eloko dia ozy ny zanak'iny sany mihitsy Andriamanitra. Tsika tsy Andriamanitra tsy Andriamanitra ianao, fa afaka mamela ohatry n'Andriamanitra. Zaza terena mela fa zanga ohatry n'Andriamanitra, tena araka ny endriny ianao. Dia naseho an'i Jesosy le izy, mafy le izy fa azo atao.
Ary lasa mora le izy rehefa manaiky ho tarihantsika. Aizany mampamafy an'le izy, le nofony tsy manaiky an'le famelana sy le vavaka ho an'izay mijoro ho fahavalonao. Fa raha manaiky ianao dia hanokatra an'le dobl'Andriamanitra amin'izay anjara tsara tokony ho anao. Izay naseho an' Jesosy dia napetrany ao anatinao, azonao avoaka zao. Manahaka an' Jesosy isika satria tsy hoe mahavita manao mirakla amin'ny olona tonga, tsy hoe manao mirakla amin'izay olona mampalahelo fotsiny Jesosy, fa na izay olona tonga hisetrasetra aminy ary dia anaova mirakla. Enjana ane zany e, olona tonga hisetrasetra aminao dia valianao mirakla. Draindray nefa ianao hoe dia efa 4 taona eto mitrampokon'olona, draindray mbola na mirakla rery tsy azonao. Mahazo ianao indrindriva tiako tenenina e. Aza rehefa lavitra ny saina. Fa ny Andriamanitra ao zany na olona tonga nohatra ary meny. Zay fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra zay efa ao anatinao. Tena kaikinao, zay fahatsara-panahy zay efa ao anatinao hoe azonao avoaka hoe. Jesosy dia niantso famelan-keloka ao an'ireo fariseo sy miaramila romanina namono azy teo amin'ny andro fijaliana. Ary raha vitan' Jesosy zany dia nanao an'izany koa Stefanina. Nefa Jesosy olona toanao. Dikan'izay azonao atao koa zany miaina an'izay naseho an' Jesosy. Zay no antony tonga azy tonga olombelona anamorana ny fijoroanao, fa izay niaina an' Jesosy dia azonao iainana. Raha vita ny namela an'izay nanao tsy mety, androany hariva afaka hijoro koa ianao mahavita mamela an'izay manao tsy mety ao amin'ny fiainanao. Possible zany. Akoatra ny olona tena hoe tsisy olona nanao tsy mety mihitsy ny fiainana, dia tsy ho anazy ty teny ty. Fa raha tonga eto ianao mahatsapa hoe ianona zany, na izay fomba fanononanao azy ary dia tsapa hoe mila fanasitranana ianao. Ianao marina zany aiza moa ry ianona, dia ny réaction zay nianasianina ve, to dia fahita mila mihinana famelakinina maraina ataondroariva. Famindra-po misinina. Tena marina zany. Fa rehefa tenenina anaran'ilay olona, renao anatin'ny fonao any hoe tsy maninona, dia efa afaka ianao zany. Fa rehetra renao hoe aza tenenina, sitrana ianao androany hariva. Afaka ny amela ianao. Afaka ny amela. Sokafan'i Jesosy ny modelina exploit azona olona misy Andriamanitra sy olona feno Andriamanitra tao. Tsy le mananika tendrombohitra avo be, fa le afaka miakatra ambony be manaraka ny toetran'Andriamanitra. Afaka mivavaka ho an'i Jaona mahatoky, afaka mivavaka ho an'i Petera mivadika, afaka mivavaka ho an'i Stefanina martiora, afaka mivavaka ho an'i Saoly mpamono martiora. Manasanao ahitsangana hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Renao zay ny fahamarinany teny, fa ny dobla amin'Andriamanitra tsy hoe fampitomboana an'izay vitanao, fa ny fidiranao any amin'ilay tsy vitany nofo. Ary anisan'ny tena mampiavaka ny fampianarana nentin' Jesosy dia ilay tiava ny fahavalonareo. Jesosy irery manana an'izany fampianarana zany. Ary zay ny mahatsara ny fampianaran'i Jesosy. Zay mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana ary tiany ny olona rehetra. Avy ao tananao dia resao Andriamanitra, Tompo, tonga eto anatrehanao miaraka amin'ny foko izay ivitoeran'ny fiainako. Nomenao androany ny fanazavana fa afaka hisitraka anjaran-droa avy aminao amin'ny fotoana rehetra. Rehefa omeko ho tarafinao sy hitanao, fa sady marisika ny atao anatiko amaly fity ny olona tia sy tiako ary mety amiko, fa indrindra hiditra ao amin'ilay dingana faharoa, ao amin'ilay mampadobla azy, tahaka an'izay nendrasanao tamin'i Joba, atonga ny Joba hivavaka ho an'izy 3 mirahalazy naneso sy nandatsa azy. Tahaka ny Elisa izay nanao soa ny miaramila Siriana izay tonga hisambotra sy hisetrasetra.
ary tahaka izay naseho anao Jesosy. Sady nivavaka ho an'i Jaona izay naharitra teo amin'ny hazo fijaliana ianao, nivavaka ho an'i Petera izay tsy mena nivadika ny alina izay namadihana anao. Anao tahaka anao izay niraisinao Stefanina izay maty ho anao, martiora ny finoany satria nijoro izy. Nefa inkeo tsy navelanao raha tsy voavonjy le namono azy dia saoly. Misaotra fa ny fiantraikan'izany Tompo androany dia ny fanatrehanao tsy hoe eo aminay fotsiny, fa nampidirinao ho ao anatinay, atonga ny fiainanao ho azo taafina amin'ny fomba mora sy amin'ny fomba tsotra, ary tena safidy ny anatinay izany sy fanirianay. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa novitsoranao ny double portion teo amin'ny fiainam-panompony Elisa, teo amin'ny fiainan'ny Job, ary nomenao ny fiangonana izany. Izaliza tonga eto indray androany hariva, ataovy mandray fanasitrana avy amin'ny teny fahamarina izay voarainao, fa misy dingana ara-pamelan-keloka tsy maintsy hijoroanay, dingany fanaovan-tsoa sy vavaka ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka, mba ho hiaisitra ao am-ponay ny fahatafitohinana sy ny vesatra, ny lolompo, ny ratra, ny fahatezerana ary ny fahasorenana. Androany hariva Jesosy dia misaotra fa misy fanasitranana mitranga, misy vahaolana miseho, misy lalana misokatra, misy fiainana miova, ary misy anjaran-droa miaingany ho ataonao eo amin'ny fiainan'izay rehetra arisika anahaka anao. Misaotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Antsika tehaka mafitsara ho an'i Jesosy a. Mazotoana vetivety dia anao fanatintsika dia aorianan'izay hivavaka isika ho voninahitry ny Tompo. Alléluia. Alléluia. Ireny efa mandeha ireny ny box fanatazana amin'ny fanatitra, atovy amin'ny fo manontolo mino fanontahina ianao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila mihinana famindrapo-misinina sy famelakinina isika tsirairay avy. Alléluia. Io dia manomboka ao atokantrano voalohany. Any ao atokantrano aloha tsy maintsy mifankatia tsara, mifamela tsara, tsisy mifamelaginina, fa samy mihinana famelakinina sy famindrapo-misinina. Amen. Dia avy eo mitohy eo ivelany amin'ny manodidina, raha rahanao tsara ireny ten'Andriamanitra ireny dia mino ahako fa hiveriny ianao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Amen. Amin'ny herin'ny androany zany tsika tokony lahatra be mihitsy hitany zotra eto hoe tena vao napiatra an'ilay teny dia izao ny double portion teto amin'ny fiainako, vao napiatra an'ilay teny dia izao ny double portion teto amin'ny fiainako. Alléluia. Satsika nge manana amin'ny fanamasiny. Amen. Ny fandaharantsika dia rapitso amin'ny fito eto, fotoam-pandraisana amin'ny fito, misy fotoam-pandraisana eto rapitso amin'ny fito, maraina sabotsy amin'ny fito. Ny sekoly amin'ny herinandro dia tsy miova, latsinainy, talata, larobia, latsinainy 30, talata 31, dia 1er novembre misy sekoly ao amin'ny Super U Analakely Riana faharoa, manomboka amin'ny fito maraina hatramin'ny 9 ora sasany tongava. Raha tsy makany Majunga ianao. Alléluia. Tongava fa manana teny ho anao Andriamanitra. Amen. Le fotoana ny Majunga moa iza le ny afisy Majunga io le izy misy an'le tambatra ho amin'ny famonjem-panahy, fiombona-po amin'ny famonjem-panahy 30-31 tambabe eo amin'ny fijinjam-panahy 30 oktobra 31 oktobra ary 1er novembre eo amin'ny boro amin'ny 3 ora tolakandro. Any daholo ny fiangonana rehetrarehetra izay any Majunga tonga dia mitambatra, tsisy anaram-piangonana hotononona any, tsisy anarana pastera hotononona any, fa ny anaran'i Jesosy rery no ankalazaina. Amen. Andalo hiteka mafy an'i Jesosy. Alléluia. Raha makany ianao tahin'i Jesosy tonga vasoa, tanterao tsara ny asa fanompon'i Jesosy. Raha tsy makany ianao ndao hitondra mambavaka, vavaka ho an'ireny. Amen. Amen. Koa satria avy eto aloha ny boxa dia ahinjero raha ny tananao ndao tsika hivavaka. Tsotra anao an'izany mba ho tonga fanan'olona marobe raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra anao izay fa avy aminao ihany. No nangalanay Jesosy
anomezanay ho anao ho fanitarana ny fanjakanao mba ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany Jesosy amin'ny fotoana izay any hainono trompetra. Taio ray amin'ny anaran'i Jesosy izany mba ho anitra kasitrahana anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dao tsika hiteka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Alleluia. Dao tsika hitsangana mivonahitra an'Andriamanitra anatin'ity hiri ity. Sokafo ny fonao dia androany ianao manapa-kevitra. Dao tsika hanapa-kevitra ny hamotsitra ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra raha tonga amin'ny fiainanao dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 15:3 hoe ny teny izay efa nolazaiko tanareo izy na efa nanadio anareo. Ny tanjon'Andriamanitra ao antsika dia ny fanadiovana. Fa zao misy dingana tsy maintsy ataontsika tsiraray avy. Tsy maintsy tsika manapa-kevitra ny hamotsitra. Amin'ny fotoana anankiray rehefa miazona ny tananao dia tsisy afaka maka an'io. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa vonona ianao ny hanokatra ny tananao dia amin'izay fotoan'izay raraka daholo ny tazominao hatramin'izay. Ndao tsika hivavaka raha sitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ampianaro izay Andriamanitra tsy hiazona ny zavatra efa tsy tianao intsony eo amin'ny fiainanay fa kosa Andriamanitra azoto andrombaka mandrakariva ny anjara ny tsiraray avy sy efa voninao aminao. Aoka izay anao tahaka ny Maria ilay mifidy anjara tsara eo an-tongotrao Jesosy. Tsy mifantoka amin'ny lasany, tsy mifantoka amin'ny zavatra mety manavesatra azy, fa mifantoka aminao Andriamanitra ilay mpamela ny zavatra rehetra. Dia ankehitriny Andriamanitra anao antiry ity izay hoe mamela heloko isan'andro ianao. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia fantatra fa afaka ny eno ianao, afaka ny andre ianao, afaka ny andray ianao, ny fanapahan-kevitray ny hamotsitra, ny fanapahan-kevitray ny tsy azona na dia kely na dia alahelo na lolopo na fahalotona Jesosy eo. Tsy misy antony tokony hitehirizana fako any an-trano Andriamanitra. Fantatray zany, takatray zany, kanefa indraindray Jesosy ny ao anatin'ny fonay dia mazoto izay mitahiry zavatra tsy mampandroso. Fa androany Andriamanitra dia sokafanay ny fonay amin'izao fotoan'izao. Sokafanay Andriamanitra mba hidiran'ny fahatsaranao, mba hanadiovanao ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Ny teninao mipampahery mpanangana anay Andriamanitra. Dia ankehitriny Jesosy manapa-kevitra mihitsy zahay ny anaisotra izay rehetra tsy sitraka ao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Sokafo ny fonao androany. Mamela elokisana ianao Jesosy. Soki be fity, soki be fity, ne farei indri. Falo tukio, falo tukio, falo tukio, taminho taku. Ataovy any mamela heloko isan'andro ianao Jesosy. Ataovy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany iry zany. Mela elokisana ianao Jesosy, zoki be fity, fity, be fity, ne farei indri, falo tukio, taminho taku. Wirai malala oh, oh, biantu antu, atsanganu ziza, atsanganu. Now
atsangano 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 ao atsangano ao fefatro atsangano ao atsangano ao atsangano ao fefatro jaga. Amen. Ava fontananao dia ho eto amin'Andriamanitra trano fonao. Terenao amin'ny tompo ny etadamanao na ny toetry ny ainao. Raha renao hoe tena sarotra be ilay amela, ho eto amin'i Jesosy anatin'ity takarivo ity fa fotoana ho amin'izany zao fotoana izao. Fotoana ho amin'izany zao fotoana izao. Resao aminy difficulté anananao. Tenenao aminy raha tena renao hoe tena sarotra. Mety lalina loatra le ratra. Mety efa namaka loatra. Mety tsy tiana ho resana lizy nefa tsy maintsy avela lizy androany. Ho eto amin'Andriamanitra ny fonao. Aza verina ho mokon-dono avitanao an'izany. Fitarian'ny fanahy. Jesosy avy ao anatinao no afaka manampy ianao, afaka handray an'izay décision tsara zay. Jesosy avy any Nazareta misaotra betsaka. Nampatsiahivinao anay tamin'ity takarivo ity fa te hitanay afaka ianao, te hitanay sitrana, te hitanay iaina ankalalana satria zanakao sady tianao, sakaizanao, zandrinao, mpanomponao araka ny endrikao. Androany zay mitondra ny fonay ho an'izay mety manana fahasarotana hiroso amin'ny famelan-keloka. Ianao Jesosy no afaka manampy, raha anao afaka manadio. Fanapa-kevitra tsara na afaka noraisiny tsiraray ao izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra anao zay satria manasitrana fiainana ianao androany, manasitrana tantara ianao. Hisokatra avy ao anatinay ny vision fa navelanao hitranga ny rehetra eo amin'ny fiainanay fa izy ireny dia miara-miasa azo izay tianao ary miasa manaiky androany no fahendrenao izay nao zavain'ny Paoly fa raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy nombohany teo amin'ny ansijaliana ny tompo. Misy zavatra tena tsy fantatry ny devoly mihitsy ary afeninao aminay ihany koa fa asehoanao ara-potoana. Matoky ianao zay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ny fitondranao ny fiainanay dia tsara, tsisy tsiny, tsy fahadisono izay tonga eto, tsy erreur-am-piainana izay. Na inona mety nitenenin'ny ray aman-dreny hoe accident ianao, androny arivan'ny tompo manambara aminao fa tsy accident zany ianao. Programan'Andriamanitra ianao io. Tiany Jesosy ianao, ao am-pony ianao, manana planina feno voninahitra ho anao izy. Tiany fotsiny ianao hamotsitra mba tsy ho voafatotra na ho hitarazoka eo amin'izay dingana misy ianao androany ny fiainanao, fa afaka hiroso amin'ny fanasitranana, amin'ny fitahiana sy ny famatsiana. Jereo fa rehefa namela Elisa tonga dia sitrana hatrany tapidoka hatrany am-paladia ary tonga dia niverina avy roa eny izay very teo amin'ny fiainany. Tonga dia niverina le zanaka maty rehetra, niverina le arena very rehetra satria tsy reny ny sarotra amin'Andriamanitra fa le fo. Androany nefa tsy ho asarotontsika izy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mino aho fa efa miasa ny tompo amin'izao fotoana izao, manangana anao, mampijoro anao ary mampatanjaka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako fa voavela heloko ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako fa hiainga vaovao ianao miaraka amin'ny tompo. Sofina rano sy tononony ity farany volany ity amaranan'Andriamanitra zavatra be dia be amin'ny fiainanao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy tanjaka